Izy moa Andriamatoa Soary Julien milaza fa avy ao amin'ny bureau des experts indépendants de Madagascar. Tsy mitombona ary tsy marina izany bureau des experts indépendants de Madagascar izany satria dia tsy hitany amin'ny registre fitahirizana ny mikasika ireo manampahaizana isa tokony akory. Mitonina ho mahiny dossier mikasika ny Renakibon'ny tany Andriamatoa Soary ary milaza fa ingénieur expert nataona iny fanadiadiana tsy any valiny. Mpianatra eny Votovorona no miara-miasa aminy ary ampiasainy fa tsy manana izany titre na expert zany akory izy na ingénieur. Misy loka izy hatreto. Fanamariana faharoa, mpanolotsaina tao ministera misahana ny Renakibon'ny tany izy, fony ministra Andriamatoa Lalarsena Valérien, sangy no niasa fasolokina govana nataony dia voaroka tao izy araka ny fanadiadiana nataonay maripotitra. Tsy manana ny maripahaizana afana milaza fa expert zany tirana amanay ity ary tsy manana ny faripahaizana na asa manokana ahafahany milaza fa manana ny antota-taratasy rehetra makasika ny asa mpitrandrahana izy ary mahay izany. Tsy mbola niraisina Andriamatoa Andry Rajoelina izy na indray maraina akory aza fony ny fitantanany tetezamita. Nojerenay avokoa ny antota-taratasy rehetra ny archive fa tsy nahitana proof ny siny zany audience nolazainy izany. Fanamariana fahatelo, nandeha nanatona sy nijery ny tany amin'ny Pan-African Mining izahay nanamarina izay voalazany. Toy izao ny zava-marina mikasika ny Pan-African Mining. Manana permis miisa 20 ity orinasa ity ary nanomboka ny taona 4 ka hatramin'ny taona 4 no nanaovany fangatahana sy nahazahoany ireo fahazoan-dalana mitrandraka ireo. Toy izao ny listy ny permis amin'izany. Misy karazany, ao ny PR na ny permis de recherche, ao ny PE na ny permis d'exploitation. Efa azo sy vita fanadiadiana talohan'ny fitondrana tetezamita avokoa ireo permis ireo ary misy aza efa tsy miasa intsony. Ny faran'ny taona 24 vao azony ary tsy afaka nampiasaina raha tsy ny taona 24 araka ny lamina sara-panjakana ny fitrandrahana ny Alexandrite, cuivre, grenat, charbon. Orinasa kanadiana ny Pan-African Mining tany Ampendohana izay niforona ny taona 4 ary namidiny izy ireo tamin'ny mpandraharaha tailandais Wariot sy Panachway izay hitantsika eto ny anarany ny taona 24. Tsy misy idiran'Andriamatoa Andry Rajoelina hatreto ny fikarakarana na mivantana na akolaka ireo permis ireo satria efa talohan'ny fitondrana tetezamita avokoa no azo ny orinasa Pan-African Mining na ireo permis ireo. Etsy analamahitsy ny foidy be toerany ary rehefa nanatona teny izay dia nafantatra fa miantona ankehitriny ny asan'ny orinasa io noho ny fidinan'ny vidin'ny saribao eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ka en suspension d'activité izy ireo ankehitriny. Tsy marina ny filazan'Andriamatoa Soary Julien noho izany. Ipetraka ny fitoriana noho izy manala baraka sy mamaritaka vaovao tsy marina araka ny fanadiadiana nataonay. Mikasika ny solombavambahoaka ny vondrona mapara Awela Mamodali izay aratsiny ary lazainy fa mamokatra milisy isapokotany entina mampiororo ao Morondava dia itory ihany koa Andriamatoa Awela Mamodali no izany fanaratsiana izany. Profon'izany ho izy 5 taona izao no tsy mifanaraka izao sy ny lehiben'ny faritra ao Menabe ka amin'ny fomba ahoana no amorona milisy miaraka amin'ny lehiben'ny faritra ary andraraina ny olona tsy resaka afa-tsy ny kandidat tokana ihany. Mangataka ny proof no izao fanameloana entiny tiranamana izao Andriamatoa solombavambahoaka ary milaza fa ametraka fitoriana ihany koa noho ny fanalambaraka ataon'ny tiranamana ity izay rehefa nataona iny fanadiadiana hatrany Morondava dia nisy loky sy nanodikodina sambon'olona ilay ranamana ity ny taona 20 tany ho any ary namidina atsokosoko efa nanan'olona io. No enjehany fitsarana mahefy izy ho mandainga nanaosika ary ny ampangalainga sy nangalatra faux et usage de faux et escroquerie en bande organisée no io fivarotana sambon'olona io. Anananay prova avokoa ireo voalaza ireo. Ko miantso ny lasasany faux sy ny tompona draikitra ao aminy, ny TV Plus sy ny tompona draikitra ao aminy hitondra ireo proof ireo ary amoaka izao fanazavana ihany koa izahay. Raha piarina tokoa mantsy ilailana amin'ny feny serasera izay efa nampisy olana teto iny ary novolavolain'ny fitondrana HVM ankehitriny dia hiatra amin'izy ireo ny sazy noho izay tsy fanajana ny zo fototry ny olona izay fa nahaparitahana vaovao tsy marina ary indrindra ny fanalambaraka ao anatin'ny aina amanjery sy ny tambazotra tserasera. Ny code pénal no safidin'ireo mpikarakara ny raharaha-pitsaran'Andriamatoa Andry Rajoelina hitondra ny raha izao voafaritry ny andinin-dalàna arak'ilay lalàna 12 aotra 7 no lanin'ireo solombavambahoaka mpanohana fitondrana ankehitriny ary efa navoaka ho lalàna manankely na ilay loi liberticide.